fanazavana ohatsika pijery a ny resantsika androany dia ny kiste de l'ovaire zany hoe ny fivitosana zay mitranga eo amin'ny ovaire zany ovaire zany moa zany atsika malagasy dia ny vy misy moa zany ny tranonjaza dia avy eo eo anilany tranonjaza eo avy sy avana ny tranonjaza eo misy an'le vy na misy an'le ovaire zany ny asan'ny ovaire io zany a dia ao zany no misy an'le follicule reny zany hoe le follicule reny zany a misy marobe nisy aleo zany dia manomboka amikely izy io a dia mitombo a dia rehefa eo amin'ny 5 andro eo zany eo amin'ny ozy kely 14e jour zany na miembotra kely a na tara kely a amin'ny ankapobeny zay resantsika zay a amin'ny ankapobeny fa misy foana miovaova zany hoe misy mandroso kely ho an'ny sasany a misy miembotra ny sasany a ary mety miembotra be mihitsy io a rehefa misy a fikorontanany zay fahatongavan'ny fahadimbolan'izay dia le follicule reny zany na le sela kely belebe reny zany no mitombo a dia rehefa matoy izy a eo amin'le fotoana malonaka amin'ny vehivavy dia eo izy a no mamoaka ny tsironena vavy zany zay miandry ny fiavian'ny tsironena lahy io zany a dia toerana fiandrasana io zany dia ivelan'ny tranonjaza izy io misy an'izay fiandrasana zay a dia rehefa misy rehefa miray moa zany ny lahy sy ny vavy a dia ny tsironena lahy zany eo amin'ny tranonjaza eo a ao amin'ny lalanjaza io zany mamonjy an'iny tsironena vavony iny zany amin'ny fotoana maronaka zany zay dia io vy koa zany a no mamorona hormone isan-karazana zany misy tsifim-panentana zany forona ao amin'ny vy io zany a izay a mikarakara ny fipetrahan'ny zaza ao amin'ny tranonjaza ao misy amin'ny fotoana mampatevina n'iny atin'ny tranonjaza iny amin'ny fotoana malonaka sy miandry koa zany a fipetrahan'ny zaza ao amin'ny tranonjaza io a rehefa misy fipetrahan'ny zaza zay ary rehefa tsy misy fipetrahan'ny zaza zay a dia iny rindrin'ny tranonjaza iny zay matevina lasa manjary mitsana iny a rehefa faran'ny volana dia reny mba tonga an'le hoe tonga fotoana ny vehivavy zay zany ny fanazavana ka le fivitosana mahazo amin'izay le mitranga eo amin'izay le vy zay na amin'ny ovaire zay a zay no atao hoe kiste zay no resantsika androany zany misy karazany maro moa zany zay kiste zay misy ny kiste zay rano no anatiny ao a manify le fonony a reny zany a le tsinona moa zany reny fa le follicule kely le sela eo ihany zany a io lasa manjary mitombo be le abeny sy le misy kiste amin'ny fonony eo a reny ihany lasa manao an'izay ndraindray vokatry ny fikorontanany tsifim-panentana na trouble hormonal dia ndraindray izy io afaka amin'izao a ndraindray izy io a tsaboina vo afaka zay zany ndraindray tsy hoe kiste fonctionnel fa indraindray izy io a nofo mihitsy no maniry eo amin'le ovaire eo zay le hoe kiste de hermonite nofo a zany hoe vokatry ny fikorontanana misy amin'ny ovaire io dia misy kiste maniry eo zay nofo maniry mihitsy fa tsy rano tentsika teo aloha indray izy io rehefa didina dia misy volonjaza misy volo misy tanana zany hoe saika ho zaza le izy zany fa tsy navanina zaza amin'ny ovaire ny mitrangana zay zany le izy fa misy karazany maromaro koa ankoatran'izay fa karazany dina zay resantsika zay misy maromaro a dia indray izy io rano a fa misy efitrefitra maromaro misy cloison maromaro zany na indray izy io kiste maromaro mihitsy mitambatra ao zany misy rano maromaro samy manana ny efitranony na ndraindray mifangaro no sady misy kiste rano lery a misy volany nofo ery a mifangaro zany le izy dia ny dokotera ireny zany manavaka hoe ty kiste ty a mila fandidiana vitrana na ty kiste ty a mila tsaboina aloha fa mety mbola sitrana amin'ny ankapobeny
fa zay ny kiste zay fa misy koa karazana fa misy koa kiste fa tena hoe cancer de l'ovaire na mohammed ny ovaire misy koa afandray ny resahantsika iny zany fa ny antomatonga ny kiste zay zany dia vokatry ny fipotanany hormone tsiro-panentana ao anatin'ny vehivavy anankiray zany. Ahoana ny fomba fisiaon'izay kiste zay eo amin'ny vehivavy anankiray? Izay marihana fa mety ho voan'ny kiste zay daholo zany ny vehivavy rehetrarehetra vao manomboka tonga fotoana ka mandra-pitsahatra amin'ny fotoana zany. Ary matetika na ny tonga fotoana 10 taona ka hatramin'ny 20 taona eo zany matetika le kiste fonctionnel reo no tena matetika mahazo anazy zany hoe le kiste izy ranony ao anatiny malemy ny manify ny hodiny vokatry ny feretatory maharitra vokatry ny avisanana be loatra ny amin'ny ara-patana mihitsy zany vokatry ny tsy filaminantsaina amin'ny ankapobeny vokatry ny fakisitinana amin'ny ankapobeny koa zany anisany mahatonga zay le filogominany zay dia mahatonga zay kiste eo amin'ny ovaire zay kiste fonctionnel ozytsika zay na io afaka ho azy zany rehefa milamindamina le olona somary miova le fiainany milamindamina izy na sitrana taorinany fitsaboana zay natao azy. Fomba fisehoan'ny kiste zany dia maro be na ndray izy io tsisy fambara mihitsy tsy misy marary le olona ny fahatombolana tonga foana koa isam-bolana isam-bolana zao dia sombaraiza mihitsy izy tsisy maninona mihitsy na kely ary fa rehefa sela fotsiny hoe manao vizity manao fizaha-pahasalamana izy ny antony hoe hiditra miasa na zavatra zany ka vokerina ny échographie dia zay vao hita hoe misy kiste izy zany. Ny fahandroa indray dia tsisy ninona mihitsy koa tsy marary tonga fotoana fa eny hoe misijetra ny kibony lehibe zany kiboko zany izy dia ndeha ny échographie izy io fa misy kiste anatiny. Indraindray izy io mandeha raha be le vehivavy mandeha raha be tsy mety mijanona mihitsy izy herinandro ndra tsy mety mijanona tapabolana mety mandeha foana na mandeha betsakijanona na somary misimisy kely foana kelikely fa maharitra be koa le izy ka amin'izay fotoan'izay izy tonga manao échographie kiste ny ao anatin'izay. Indraindray izy dia marary be isaky ny tonga fahatombolana marary be kibony io marary tsy lahitra mihitsy dia manao échographie izy misy kiste izy ao. Indraindray koa izy io misy fahatarany le fahatombolana fahatarany na tsy tonga mihitsy io enim-bolana be zao 3 volana 4 volana 5 volana na herintaona mihitsy manao échographie izy kiste tany ao. Na indraindray mifandimindimy zay zavatra mitranga zay indraindray tsisy règle indraindray tosaka be indraindray tara be tsy milamina mihitsy zany le fahatombolana rehefa manao échographie izy kiste ny hita ao zany. Zay le fomba fisehoan'ny kiste. Indraindray le kiste koa zany dia marary kibo koa fomba fisehoany marary le kibo avesabesatra le kibo manitsindry le kibo ohatra misy manaintaina ao dia andeha any koa dokotera fa ohatry tsy azoazoko ny kibo koa lasa manao échographie izy kiste ny hita ao. Na indraindray tsisy mininona mihitsy tsy marary izy kibo koa tsy dia hita hoe mitombo fahatombolana tonga foana koa isam-bolana tsisy mininona mihitsy fa manambady le olona dia tsy mahazo zaza mihitsy herintaona 2 taona 3 taona 4 taona 5 taona tsy mahazo zaza izy amin'y dokotera izy amin'izay fotoan'izay zay vita hoe kiste ny ao anatin'ny tranonjaza ao zany. Zay koa anankiray dia ny rehefa manao fitsaboana izy hoe hitady zaza satria tsy mahazo zaza izy mivady dia eo zany vao hoe manao échographie anaovana échographie satria ny échographie anisan'ny bilan anankiray zany ny atao koa ho an'ireo tsy miteraka dia any vao hita hoe misy kiste izy zany. Ahoana ny fivoaran'ireo kiste reo raha ohatra ka tsy misy any fitsaboana.
Ny voalohany zany a dia misy tsika le registre fonctionnel igny dia atao afaka ho azy igny a na tsy mila fitsaboana dia afaka izy a na koa mila fitsaboana dia afaka izy amin'iny fa le registre le nitenentsika teo zany a na lasa mitombo be le registre misy registre ngezabe tena ohatry be vokoly mihitsy a dia mety mandeha anankiray zay na ny anankiray koa vaky tapoka eo ny registre iny dia vaky iny dia tena mety mahafaty anatin'ila foiny raha tsy mila raha tsy voatsabo na ndraindraiky registre manko indraindray misy ohatrany hoe misy voto dia misy tahony indraindray dia tapaky ny tahony iny dia lasa anaty kibako izy a dia marary koa izy zavatra izay mety mahafaty zay na registre iny koa miolana ny registre iny satria misy registre lavalava ohatrany ireny saosisy ireny miolana ny registre mety mitrangy zay na registre koa lasa manjary misy microbe anatin'ilay registre ao manao infection izy zany a dia lasa misy microbe zany hoe lasa mety marary kibo manavo dia olana ohatran'izany zay ny registre dikan'izany zany a dia hoe ny vehivavy rehetrarehetra manomboka tonga fotoana mandrapahatsahatra ny fotoana eny fa na dia olona fitsahana fotoana koa mety mbola hitsangany any a raha vao misy zavatra hafa marary ny kibo a somary mijejetra kibo a misy fikorotana ny fahadimbolana na elaela tsy mahazaza ohatra ny vehivavy a na somary marary koa rehefa misy firaisana satria registre manko indraindray voadona rehefa misy firaisana dia marary ny kibo a dia ilaina foana ny mamonjy dokotera na rasazy na toeram-pitsaboana ilaina koa zany ny manao échographie hitarafana ny ao anatin'ny kibo a ary misoka izay tsapa dia izay manko dia mametaka indray ny manokana mba tsika jery tsika fotoana